5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Enimbolana izay no lasa tamin'ity taona ity. Enimbolana izay nolokoina fampanantenana sy fampandofisana ny vahoaka malagasy ka nainoana izany miamisy sy teleferika izany. Saingy raha atao indray mijery, tao Madagasikara tsy mety mandroso ny misy eto fa ny rendrarendram-pitondrana sy ny fitiavan-tseza no mibahana ka io miamitratrano io ny vahoaka malagasy. 17 taona niverenany ilay fahaleovantena. Ny farana androany ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena fa tapitra androany ihany koa ny fotoam-piasany ireo solombavambahoaka misaraka amin'ny 10% voafidy tamin'ny fifidianana ny taona 2024. Maro no nanamarika ity androm-panjakaina ity fa ny tena tsikaritra dia ny hoe very asina tanteraka izany tao anatin'ny 5 taona raha ny fanazavana ireo solombavambahoaka. Tokony hahatonga saina ny mpitondra fanjakana ireo traingana fanondranana harem-pirenena antsokosoko izay nirongatra tao anatiny izay enimbolana izay hoy ny tatitra nataony teo anivony Alliance Vargasy androany. Kely ny teti-podila-panjakana natokana hiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara. Tsy misy ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo mpanondrana antsokosoko ka izao lasa tantely afa-drakotra izao ny harem-pirenena. Ny ena nisan'ny mpiadina tamin'ny fanadina-panjakana BEPC tamin'ity taona ity oharina tamin'ny taondasa. Raha ity andro voalohany ity, sarotra ho ireo mpiadina tamin'ny fanombohana ny fanadina-panjakana BEPC ny taranja malagasy tamin'ny akapopendy ny lamina ny fisotry ny fikarakarana manerana ny nosy. Any ivelany, mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka fihodinana voalohany an'i La France. Nandresy tamin'ny salanisa 13 faingora isanjato ny Rassemblement National na ny RN izay tariny Marine Le Pen sy Jordan Bardella. Raha toka 20 isanjato ny an'ny kandida panjakana na ireo miaraka amin'ny Emmanuel Macron. Ny atsipirindreo avy hatrany ary. Alatsinainy voalohany volana Jolay taona 2024 faltafoana aminao ny tenako tompoko lasy tompovavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao aterina ny arahaba mba ampiradritsoa amin'izao volana vaovao izao ary manasanao ampitiavana an'izao ny fampahalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany enimbolana izay no lasa tamin'ity taona ity enimbolana izay nolokoina fampanantenana sy fampanofisana ny vahoaka malagasy ka nanehoana izany miamisy teleferika izany saingy raha atao indray mijery tao Madagasikara tsy mety mandroso ny misy eto fa ny rendrarendram-pitondrana sy ny fitiavan-tseza no mibahana ka io mihemitra hatrany io ny vahoaka malagasy 17 taona niverenany ilay fahaleovantena. Matoan-dahatsoratra saina. Ny valony ny volana Jona, volana izay nisehoana trangan-javatra maro teto amin'ny tantaran'ny firenena. Ankoatra ilay hira-pirenena tsy fahita tato anatin'ny 80 taona, isan'ny nisongadina tao anatin'ny maro ny fivoahan'ny listy ireo solombavambahoaka atao anatin'ny 10 taona manaraka. Didy tsy azo ivalozana ny an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Na izany aza, maro amin'ny mpanara-baovao, ny mpamakafaka ara-politika no mametra-panontaniana sy lasa saina ny aminy hoe tena ilay nirona ny safidim-bahoaka teny fotony fa isolo vava azy tokoa ve ireny nambara ny HCC ny 17 Jona teo ireny. Raha ny hita mantsy, maro ireo distrika nampiakapeo taoriny ny fanambarana ny vokatra ofisialy iny. Nampiakapeo satria tony kajikajy politika sy ny hevidratsy anovana ny safidim-bahoaka no nitranga entina anandratana ny kandida Irmar. Maivan-tanàna, Fondrozo, Amboasary Atsimo, Moramanga, isan'ireo distrika naneho ny tsy fankasitrahany ny vokatra navoaka ny HCC. Raha ny hita aloha hatramin'ny androany, tsy mahay makalesona tamin'ny tantara ireo lehibena androm-panjakana eto amintsika. Asa tanana zatra mitsotra ve ho ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Raha fifidianana solombavambahoaka izay tsy mbola ivalony eo raha ny zava-misy ny fotony fa mbola hitoy ny fitakiana toy ny ao Vangaindrano sy ny maro hafa.
fa ao ny miady sy miarony mba ho tena ilay safidim-bahoaka no isalotra ny samboady fa na tsy ambadika ihany koa efa mandeha ny kady sy ny mpimaso samihafa ny anoanan'ireo lany tamin'ny tsy miankina ny vondrona parlementera miarady amin'ny fitondrana dia gaga ny rehetra ny amin'ny hoe fangatsy efa no irairainy ilay hoe maro anisa koa nahoana ny to mitady ny fomba rehetra isitomana ireo solombavim-bahoaka tsy miankina indray ireo solombavim-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny tenany manokana izay adika ny firaisamonim-pirenena toy ny KMF Knoe fa mamitaka ny vahoaka ny fidy azy raha andeha irona amina vondrona politika indray indrindra fa hoe iova ho volomboasary ny vaotsomanitra ny ratsy fa rehefa tota sahala ihany hoy ny fiteny malagasy zay dia ho sanatria ve andro vitsy teo ariana dia hivadika palitao sy hitodika amin'ny vahoaka ny vahoaka izay na ino nalazaina na ino na ambara matotsy ny fidiny kandidam-panjakana na nirona tamin'ny avy amin'ny fanoherana fa ny safidiny kandida tsy miankina dia izay no heverin'izy ireo fa hitondra vokatsoa azy dia eto sika ary miandry izay ho fisotro ny raharaha nanivony lapan'ny demokrasia ny Tsimbazaza mandritra ny fandrafetana izay ho mpikambana andrafitra ny Promaritra ny kajo politika ireo nampindramina ny fahefana mandeha ihany fa ny vahoaka malagasy dia mijanona eny miemotra mihitsy aza raha ny fari-piainany no jerena raha izay enimbolana faran'izay ihany andaniny ny mpitondra somokotra ery mitokana ny miami teleferika sy ny sisa ny vahoaka etsy ankilany mbola sahirana mitady izay ho arapaka isan'andro mitady izay ahitana vola hividianana fanafody isaboana ny tsy salama miandry ny vokatra kely eny an-tsaha sa ho lasan'ireo tsy ny sasatra mba ahafahana miantoka ny fitohizan'ny fianarany ankizy zanaka malagasy izay be no mialandarana any an-tsekoly vokatry ny fahasahirana ny ray aman-dreniny ahitana taritra izany ny fanadirana BEPC tato anatin'ny telotaona farany tsy nitsahatra miena ny isan'ireo mpiadina raha 3 sy 4 sy 3 etsy ny isan'ny mpiadina manerana ny nosy ny taona 2 nidina ho 4 sy 5 sy 5 sy 3 etsy izany ny taona 2 sy 2 izany hoe misy elanelana 7 sy 7 sy 7 tamin'ny taona lasa mbola niena 7 sy 9 sy 7 oarina tamin'ny taremariko ihany izany hoe 7 sy 7 sy 5 sy 3 etsy ary tamin'ity taona ity voapirofo ny taremarika ihany izay fianana izay satria tsy nisy afa-tsy 3 sy 7 sy 7 sy 2 etsy no mpiadina niatrika ny fanadinana ho an'ny androany eto amintsika tsy nizazakory no kampoka mandao ny sekoly fa noho izy tratra ny tsy azo anoarana tsy afa manoatra intsony ny ray aman-dreny no ny fantrana lalina ny tsy fisian'ny asa fa ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana tsy misy ray aman-dreny an'olo bato mafana ny zanany ary mahafantatra tsara fa ny fianarana ny lova tsara indrindra saingy entiny tsy fisiana ka atsahatra amin'ny fianarana ilay zanaka na tsy manana fa tsisy eo aza misy aza tsy tonga amin'izany voatery mandao ny sekoly ka manampy ny ray aman-dreny mitady vola na dia mbola tsy ampitoana aza ao no mandeha mikapibato manao asan-tselika samihafa sitrany ahay fa ny ankamarony lasa manao mpiasa trano ety an-tanan-dehibe mandao ny ray aman-dreny tsy satroka mandefa tsikelikely isam-bolana anampiana ny anan-tanàna ankoatra ny fialana andarana miena ihany koa ny isan'ny mpiadina amin'ny fanadinam-panjakana tahaka itony noho ny tsy fananana sara-pisoratana anarana sy ny pitsopitsony ahafahana miatrika izany fanadinana izany ka na nianatra mandavataona aza io no sakana satria tsy manana ny ray aman-dreny araka izany ny vola ny fahantrana ny fototry ny olana ka mialandarana ny zanaka malagasy maimaimpona nefa ny fampianarana ary ho an'ny rehetra izay ny lalam-pandroenana mihitsy no milaza izany eo amin'ny andiny fa 4 saingy mbola lavitry ny afo ny kitay aloha mandrakandroany tahaka ireo lalàna rehetra nodikain'ny mpitondra ihany no tsy rarahiny izany andaovam-bola ny fampianarana misy sarany ihany koa ny fitsaboana fa naleo ny andrajiolona ny teleferika no ny masona iverenantsika eo ny mahakasika ny fampianarana na ny fanadinana mpanjakana BEPC raha ny marimarina kokoa anteto andrenivohitra sy any amin'ny faritra fa anizasika ny fampahalam-baovao aloha dia ny farana androany ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany anteny meram-pirenena fa tapitra androany ihany koa ny fotoam-piasan'ireo solombavambahoaka misy araiky amin'ny 10 voafidy tamin'ny fividianana ny taona 20 sy 2 maro nanamarika ity androm-panjakana ity fa ny tena tsikaritra dia ny hoe very asina tanteraka izany tao anatin'ny 5 taona raha ny fanazavana ireo solombavambahoaka ny larana efson
mifarana tanteraka anio farazolay ny fotoam-piasana ireo fa solomavambahoaka misy raiky amby 50 am'zato voafidy ny taona 2024 tanteraka teny Tsimbazaza anio ihany koa fa ny famaranana ny fivoriana ara-potoana sy ny famaranana tanteraka ny atao-piasana ka lanonana rososina araka izany hianonana tanterahina tany an-toerana androany. Isan'ny hianotsindreny ny filohan'ny anteny meram-pirenena manokana androany ny mahakasika ny tsy fitsarany ny fiakaran'ny vidim-piainana eo ihany koa fa ny tsy fisian'ny fampiakarana karama tao anatin'ny ataona maro izay. Zanefa izany politika fitsihana izany dia raha ny raha mba jerena amin'izay ny mpiasa fanjakana sy ny mpiasa tsy miankina satria efa elaela ihany izy ireo no tsy nisitraka ny fampiakarakarama ka lasa marefo sy tsy mahatoritra ilay fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy izay ihany fa efa aingavao ihany no antenaina ka tsara raha averina amin'izay ny fanomezana ny maro-voninahim-pirenena ho an'ny mpiasa fanjakana sy ny mpiasa tsy miankina ary ireo firenena nahavita be teto amin'ny firenena satria helinay aty ny fitarainan'izy ireo mahakasika izany. Malahelo koa ireo mpiasa fanjakana izay vonisotro ronono sy ireo efa ao anatin'izany fa zary tsy misy hasiny sy tsy voakarakara ireo ray aman-dreny zotrolona ireo nefa mba nahavita soa ihany teto amin'ny firenena. Maro ny zavatra nanamarika ny teny amin'ny anteny meram-pirenena nandritra izay 10 taona izay hiarany nambarany ireo solomavambahoaka isan'izany ny falan'iny ny Panina Kristina Razanamahasoa tamin'ny salany sazato isanjato teo ihany koa fa ny fitsipaham-pitokisana ny fanonganana ny bromaharitra ny tsifitra ny fanonganana indraika ny Kristina Razanamahasoa fa teny amin'ny RCC. Hita taratra nandritra izay 10 taona izay hoy ireo solomavambahoaka fa very asina tanteraka ity androm-panjakana iray ity. Dia hoe tsy mipetraka tsara tamin'iny 10 taona iny ny atao hoe asin'ny anteny meram-pirenena satria hita hoe tsy voaro ny député nefa manana ny immunité amin'ny maha-député azay. Eny fa na dia ao anatin'ny fotoam-pivoriana azy izy ireny rahantsika nahita tsara reny nisy fisamborana député maro samihafa dia ohatran'ny jerijerena fotsiny izy ireny fa tsy nisy mba fiombonany ny samy député ary tsy nisy ihany koa zany ny hoe andraikitra tena mba hoe nraisiny teo anivon'ny bureau permanent mba nanalana an'ireny député reny nefany manana ny immunité mazava tsara izy ao anatin'ny fotoam-pivoriana dia hita mihitsy hoe tsy ny mpanatanteraka no mibaiko ny asin'ny anteny meram-pirenena zany hoe tsy mipetraka zany le asin'ny anteny meram-pirenena ny asina mahasolom-bavambahoaka. Tapitra androany araka izany ny fempitom-piasana ireo solomavambahoaka voafidy ny taona 2022 izay miisa 150 am'zato amin'ny fahasivy ny volana jolay ho avy izao no anatanteraka session spesiala indray ireo solomavambahoaka voafidy vaovao izay miisa 13 am'zato ny tombo 12 araka izany ny solomavambahoaka eny amin'ny anteny meram-pirenena. Fa tokony atongasaina ny mpitondra fanjakana ireo trangana fanondranana are-pirenena antsokosoko izay nirongatra tao anatin' izay enim-bolana izay hoy ny tatrany ataony teo anivon'ny Alliance Voagasy androany. Kely ny teti-bola mpanjakana natokana iarovana ny arena voajanahary eto Madagasikara. Tsy misy ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo mpanondrana antsokosoko ka izao lasa tantely hava-drakotra izao ny are-pirenena. Tafekatra 40 ireo tranga fanondranana antsokosoko ny are-pirenena miala eto Madagasikara na ireo espèce endémique izay mampiavaka ny firenena tamin'ity taona 2024 ity. Manodidina ny 3,735 ny sokatra nisy nanondrana antsokosoko, 770 kosa ho an'ireo lémurien de Madagasikara ary 100 n'ireo baobab nain nivoaka tsy ara-dalàna any ivelany. Tsy misy ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana ireo tompon'antoka amin'ireny fanondranana antsokosoko ireny, hoy ny teo anivon'ny Alliance Voagasy androany. Mila ampiakarina ny teti-bola mpanjakana ho an'ireo sehatra misahana ny arena voajanahary ho fanamafisana ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko hatrany ny AVG. Tena vitsy dia vitsy le sanction amin'le afera zany na ambany io le averina foana zany hoe rehefa aferana tontolo iainana dia ohatrany lasa hoe évadé, relaxé, afera sans suite foana zany dia izay le tena erahana miasa zany amin'ny ankapobeny. Ary izy ity aza adinoina fa tena marina ny fisiany hoe misy kolikoly avolenta koa izy ity matoa tafavoaka
dia eo tsika zany satria ny organisme anticorruption eto amintsika zany miezaka manao ny asany ihany rehefa miakatra any amin'ny resaka hoe fitsarana la izy dia sahirana foana tsika zany etreto mbola matikena maso zany amin'ity raharaha ty nefa efa alalika ny rambary satria aina mihitsy ho an'ny Madagasikara zao potehany zao zany eto Madagasikara ary zay mahagaga anay mihitsy zany ato amin'ny alliance vargasy hoe maninona ministère sectoriel izay mitatana rena voajanahary tahaka ny pêche ny mine sy ny environnement no kely indrindra ny volany au niveau any loi de finance zany ohatra ny natao fananina ve zany anaovana grande braderie ny ressources naturelles eto Madagasikara dia zay no mahatonga anay miteny ao anatin'ity communiqué ty hoe tokony asondotra na ny arifenitra na ny eto manana ireo ministera izay misahana ny arena voajanahary eto Madagasikara zao. Ny aika ankilany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy fa marefy ny fanaramaso eny fotony indrindra ireo karazan-java-mananaina tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Tsy tonga any ivelany ireo biby ireo raha tsy misy mamoaka eto amintsika ary zay ny tena irahana miasa miaraka amin'ny force vive rehetra araka ny lazainy AVG teo miara-miasa amin'ireo olona eny fotony ny informateur izay efa manana 4 moa ny AVG informateur eny amin'ny commune eny amin'ny district rehetra eny zany zay vao misy mihetsika kely misy manangona sokatra any dia efa mandeha ny information dia miakatra aty amin'ny med miakatra any amin'ny police any amin'ny gendarmerie dia mandeha ny investigation ary anisan'izay hoe ahitana an'itony tranga tratra tony eto Madagasikara tony fananana an'izay informateur zay fa raha tsy misy ny informateur dia tsy tratra le tranga dia tafavoakana le biby. Totosandroany tena Andrainarivo ny fanamafisana ny fiara-miasa teo amin'ny firaisamonim-pirenena Alliance Vargasy sy ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy ny rotonta izay miantso ny hery-velona rehetra sy ireo fikambanana izanjokajiny hanamafy izay ady atao mikasika ny fanondranana anjokosoky izay. Isan'ny andrasana tao aoriana izao fanamafisam-piara-masa izao ihany koa ny vokatra azo tsapaitanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'izay fanondranana antsokosoky ny harem-pirenena izay. Tsy ampy ny fangararana avy amin'ny fanjakana eo anivon'ny resaka solika sy ny vola mihodina amin'ny orinasa JIRAMA izay tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy tsy vaky volo hoy ireo mpamakafaka ara-politika manao izay tiany atao momba ireo karazan-javatra roa ireo ny mpitondra fanjakana ka ny vahoaka iray manontolo no mizaka ny vokany. Henri Florian. Isan'ny lafinjavatra ifantohany isan'ny vahoaka malagasy maro amin'izao fotoana izao ny hoe ovina ary hiakatra ohatrino indray ny vidin-tsolika taoriny ny fanambarana izay nataon'ny ministera voakasika herinandro vitsy lasa izay ho an'ireo mpamakafaka ara-politika tsy mametraka ny mangarahara momba ny resaka vidin-tsolika indrindra fa ny fanazavana amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alay antsoina hoe vérité de prix mihitsy ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Tokony hitondra ny mpitondra fanazavana pahabe masy ihany koa ny resaka JIRAMA izay misy olana goavana amin'izao fotoana izao. Voaingantsika nahita fananao fanambarana zao tao amin'ny ministeran'ny angovo fa isy ny karazana mety fikitihana ny vidiny solika. Io tsara zavaina kely satria nisy fotoana nidina ny solika maneran-tany nefa tsy nikitika vidiny tsika teto Madagasikara. Zany hoe tsy tokony hodina tsy jereny reny fa ny teneniko dia hoe mba havoay ry fitondram-panjakana ohatrinona marina le vérité de prix dia ohatrinona le varotantsika dia inona le ampin'ny fanjakana azavao zay efa tsy mazava. Ohatra hoe ny tena vidina ny iresa-pirenena ohatra ny litatra 7,000 fa tsika ohatra ny varotra 1,000 safia manampy zany 1,000 ny fanjakana. Atao voatr'izay zany le fanazavana fa ady gasy zany dia mazava. Tsy mila ekonomista be zany tsy mila resaka manampaizana be. Eo amin'ny resaka JIRAMA mbola olana tsika io satria ohatrinona ny tena andraisan'ny JIRAMA ny izay mivarotra herinaratra aminy. Zay lazaina fa mivarotra perta koa ny JIRAMA teo aloha mba mila mivoaka koa reny hoe ohatrinona marina ny tena vola ao amin'ny JIRAMA ao ary ohatrinona le jiro lanin'ny fanjakana io energia lanin'ny fanjakana io isaka ministera sy ireo trano-panjakana rehetra tsy mandoa volo reny olona mipetraka aminy dia ohatrinona io mba havoaka hitam-bahoaka koa zay fantatra hoe sao dia mba tsy le vahoaka tsony ary mahatonga ny JIRAMA ty manana olana fa fanjakana ihany. Avy eo nefa izy laza fa misubventionné fanjakana amin'ny alalany teti-bolam-panjakana nefa ny tokony le vola lohany zay laniny ihany eo alohany lazainy fa famatsinana fa amin'ny fanjakana io mila dinihany zay zavatra zay fa lasa fitaka be vava ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy manana fiezana ny hamahany olam-bahoaka momba ny lafiny artificialy ihany koa ny mpitondra fanjakana na efa hita ary fa tany afaka mamokatra tsara ny eto amintsika. Tsy mipetraka zany ny politika sosialy mazava eto Madagasikara amin'ny ankapobeny raha oharina mijerevantsika ireo fanampiana avy any ivelany nisy karazana tsinotsinojim-piry zay nataon'ny fitondram-panjakana teo. Zany hoe misy henatra izy ireny raha tena dinihana lala satria
le tsy mavelo tena intsony zany le vahoaka fa lasa ohatrany hoe miandry fanampiana de lasa ohatrany hoe akoho kely tsy pazapotsombary zay zany lasa fiainan'le vahoaka sady falany sahirana satria mahazo kely ndray andro na 2 andro de miverina indray am'le fiaina andavanandro efatra amin'ny elitsika nahita ny antsona hoe avocation agricole Madagasikara itsika aloha mbola sarotra ny avitatena ra-tsakafo satria malagasy rehefa jinjerevana amin'ny akapobeany dadasika ny tany nefa tsy voakarakara zany hoe ny fanjakana zany tokony ametraka politika sosialy manana politika ny hoe voly avitra volo maharitra tokony hijery an'izay zany ny fanjakana eo atenatenany eo zany inona ny politika tokony apetraka ny fanjakana izany anefa raha ohatra ka tapahana foana avy aty amin'ny fohy be tsy tanteraka foana zany dikan'izany misy fabangana goavana décentralisation sociale eto Madagasikara na mafitsy ny tipamakafaky ara-politika ty ihany koa fa isan'ny tetikasa tsy laharam-pahamena ho an'ny vahoaka malagasy ny resaka teleferika izay nanamafisany fa tsy Antananarivo irery ihany ny Madagasikara fa izay tetikasa tokony ilain'ny vahoaka malagasy iray manontolo no tokony masoa ny mpitona fanjakana Mbava makasika ny fifidianana dia tsy misy afa-tsy ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny code électoral irery ihany no ahafahana mandamina ny disadisa-pifidianana eto amintsika hoy ny antoko otrikafo ny fantsiny code électoral io izay ilaina fifampiresahana sy fifampidiniana manokana isy ny marimaritra iraisana raha ny faneho-kevitra hatrany. Maro ny lesoka mila renina hafana mahazo fifidianana madio mangarahara ary ekenrehitra indrindra ho an'ny fifidianana manaraka eo isan'izany ny fanavozana sy fanatsarana ny code électoral eto amintsika izay tokony jerena manokana ny momba ilay caution na saram-pirotsaka hovidiana tsy maintsy aloha ny mpirotsaka hovidiana ho ny filohany antoko otrikafo tsara amin'ireo le code rehetrarehetra misy eto amin'ny firenen'ireo matoa zay ahitsy dia tsy maintsy misy fakakevitra sy fampiresahana dia izay hoe tsika aloha raha tiatsika ilamina ny firenena mbola manana fotoantsika andaminana nyzany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'ny code électoral jerena io dia hoy zay hoe tokony ho jerena koa hoe mbola hopetratsika foana ve hoe raha atao hoe raha mpifidianana dia raha arabola eto amintsika na tiana na tsy tiana raha vao ataontsika lahara-pahamehana ny vola dia hoy zay hoe manery ihany koa zay le olombofidina ny mpitondra fanjakana hanao kolokolo rehefa tonga eo satria vola no natafapetraka azy teo akoatran'izay hoy zay hoe tokony ho jerena ihany koa le izy hoe isika ve zany ao anatin'io resaka hoe caution resahana io dia tsy afaka eritreritra zavatra hafa mihitsy tsy ndriky foana izay resaka vola zay ankilany tokony ho jerena manokana ihany koa ny sazy ho an'ireo mpanodina safidim-bahoaka eto amintsika ahafahana mandamina ny firenena ho hiatrany ny fanehoan-kevitra zay aloha dia matsapa fa raha tsy misy sazy entitra sy mafy ho an'ireo le mpanodikodina ny safidim-bahoaka dia hoy zay hoe mbola isy foana ny fanodikodinana ny safidin'ny vahoaka eto amin'ny firenena ity izay azo adiny fa nampikorotana ny Madagasikara nge hatramin'izay dia vokatra ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka foana mety tsy mipoaka eo no eo io fa any am-pony ny vahoaka malagasy ihany foana io ka rehefa tonga ny fotoana mampipoaka azy dia raha antsika mahita le izy ka iverenako amin'ny hoe raha zao fahantrana iainan'ny firenena zao zany ny sanatria mbola atosikitsika makany amin'ny korontana dia io zay samy vo mafy etsika mba tsy hahatongavan'izay dia tsy mitsahatra zay no mametraka hoe betsaka ny zavatra azo ifampiresahana betsaka ny zavatra azo ifandaminana ankoatra ny code électoral ilaina ihany koa ny fanavozana ireo rafitra mikarakara ny fifidianana toy ny seni sy ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana ny tsy fanovana ireo rafitra ireo izay isan'ny mampahazo vana ny osoka sy ny alabato mandritra ny fifidianana no ireo rafitra ireo izay mibaribary ny fitanilany ho hiatrany ny fanehoan-kevitra araka ny efa natsidika tao anatin'ny matoa an-dahatsoratra teo dia nahitana fiainana hatrany ireo mpiadina amin'ny fanadina mpanjakana BEPC raha ity andro voalohany ity sarotra ho ireo mpiadina tamin'ity fanombohan'ny fanadina mpanjakana BEPC ity ny taranja malagasy tamin'ny ankapobeny ny lamina ny fizotry ny fikarakarana manerana ny nosy fitiany kolona no mitatry ny antsipriny izay tsy fahafehezana ny teny anglisy no isan'ny antony safidianana ny option B amin'ny fanadinana BEPC raha nambaran'ireo mpiadina ho amin'ny androany misy 770 sy 404 lasira etsy izy ireo ny safidy izany option B izany manerana nosy raha ny antotanisa sarotra noho ny fanadinana andrana na ny BEPC blanc ny taranja izay natrehana androany raha nambaran'ireo mpiadina isam-bola mampanay ny matematika rahampitso raha ny fanazavana hatrany ka le oabolana tsy haiko dia izay mahatonga le sarotra tsotsotra noho le natao tany ampianarana ihany ka dia mila mitandrina be satria koa le latabatra goaka dia sao dia latsaka le stylo tonga dia simba le feuille
rehefa hita fotsiny le expérience tamin'ny voalohany ohatra zao dia iny amin'izay zany no ampiarina dia mandeha fotsiny amin'izay le izy. Moramora sady sarotsarotra. Ohatrany hoe mbola zavatra tsy fahita tampoka nisy mipoitra dia izay ny somary sarotsarotra. Le momban'le hoe miboaka hitany zao ny tao dia ohatrany hoe za zao tsy nianatra ny lesona tamin'ny 4e nefa iny mivoaka tao. Le malagasy lava be. Somary le tamin'ny examen blanc somary moramora. Efa hita fa hafa mihitsy le tany. Sarotra ihany aloha fahitana anazy raha par rapport amin'ny tany ampianarana. Matematika satria be sady lava be calcul lava be zany. Efa tsy dia mianatra be tso fa manao révision fotsiny. Raha ny tetsy amin'ny ivotoeram-panadinana CEG sy EPPI Vato nanaovana fanadihadiana, nilamina amin'ny ankabeny ny fizotran'ny fanadinana. Misy amin'ny Europiadina no nanadiny ny taratasy fiantsona. Tsy ampy ny mpiasa miandraikitra ny fanadina-mpanjakana anton'ireo lesoka madinika tamin'ny taratasy fiantsona raha ny fanazavana hatrany. Raha ny antotanisan'ny mpiadana ny jerevana dia ny isan'ny ankizy manala fanadinana zany dia 270 sy 730, 430 amin'izy ireo no tsy tonga. Ny convocation aloha zany hatreto nahazo convocation daholo ny rehetrarehetra fa ny olana kely fotsiny moa zany dia tsy maintsy misy foana ny atao hoe faute de frappe ao anatin'le izy satria raha ny secrétaire ko atso anankiroa ireo zany anankiray amin'ireo misahana ny CPE, ny ray misahana ny BEPC. Olona anankiray zany no manao saisie an'izay 270 sy 730 zay. Tao anatin'izay 270 sy 730 zay angamba mino fa teo amin'ny anankifito no nisy latsaka kely ny tsipelina mahakasika ny anarana. Raha ohatra izy tsy tonga androany maraina dia mbola afaka tonga izy ny androany manomboka androany après-midi zany fa asakasany iny zany satria manao rattrapage arak'izay hoe ny matière zany hoe ny matière malagasy tsy hoe akory hoe andeha ho rattrapena fa absent izy androany maraina no ny antony tsy fantatra dia miezaka izy zany manenjika ny noty satria tsisy noty éliminatoire moa ny BEPC. Ankilany zava-dehibe ary manandanjatra ny diplôma BEPC any aoriana raha nambaran'ireo ray aman-dreny. Antony tsy maintsy hinany manana vola manokana na eo aza ny fahasahiranana amin'ny enti-manana. Raha amina manokana aloha zao dia tena hoe tsy mora le miatrika an'ilay satria tsy vitan'le zaza rery ihany mitaintaina fa na ianao ray aman-dreny manatrika koa dia mitaintaina dia hatramin'le nisy an'le fanadinana moa zany dia le eo amin'ny ara-bola tena mitombo satria tsy mitovy ny vidin-javatra taloha intsony ny zavatra ilaina hoe ianao zany tsy maintsy manome courage satria hoe en tant que ray aman-dreny aminay ray aman-dreny zany tena zava-dehibe le BEPC satria ny BEPC zany dia anisan'ny mbola diplôma tena mbola ilaina satria rehefa anisan'ny hoe hitady asa zany dia ilaina foana le diplôma mpanjakana. Ny BEPC koa zany miaraka amin'ny seconde iny ny idirany any amin'ny lycée dia zava-dehibe ho anay ary tena ilaina le diplôma tena ilaina. Maro ireo mbola manao loha laharana ny sekoly tsy miankina aorian'ny fanadina-mpanjakana izao raha ny fanazavana hatrany. Anton'izany ny endrika fikorotanana misy eny amin'ireo sekolim-panjakana indrindra amin'ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana raha ny fanazavana hatrany. Ny anahy aloha izy école privé dia izay foana aloha hatreto no tanjona aminazy satria ny anahy izy zao nandingana izy ataoko mandingana kilasy foana izy dia ny anahy zao 4e prépareko manao BEPC aloha. Ny za zany fe manana an'le le école fanjakana fa matetika le privé manana avantage kokoa satria ny anazy presque mandoa an'le école asiana ianao dia ny azy précis be le hoe programme rehetrarehetra tsy maintsy fitaina. Fa ny amin'ny session indray sanatry za tsy manaratsy hoe misy fatapahana foana hoe tsisy profy misy an'izao dia mazay le problème ndraiky nanjary le ankizy raha tsy afaka manao an'le etaetany hoe tokony hanohy an'le fianarana tanteraka fa lasa vilivily hafa. Miisa 300 sy 7,9 oetsy ireo mpiadina fanadinana BEPC manerana nosy. 7 taona ny zandriny indrindra niatrika izany hita tany amin'ny faritra Boeny. Miisa 3 amby 10
ireo manana fahasembanana raha toka miisa 3 ireo teratany vahiny naka ny diplôma malagasy raha ireo antotanisa avy amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena hatrany. Ny ena 770 ireo mpiadina fanadina-mpanjakana BEPC hoanina tamin'ny taondasa raha toka 737 ireo mpanala fanadinana BEPC tamin'ny taona 2022. Ny ena ho 307 iretsy izany tamin'ity taona ity. Iverenetsika eo ny mahakasika ny fanadinana BEPC tany Antsirabe sy Mahajanga rehefa eo fa isan'ny vetivety ato anatin' ireto dokam-barotra foy ireto aloha isika. Araroty mbalika be na saramanitra amity fianabidy govana volana zony miaraka mbalika om 200x plus lasa 10,000 ariary monja mipetra-bola voalohany raha etsary ary izy teo aloha dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandro ianao. Misy jiro antona efatra mitsiry ray mirehatra ho azy rehefa mahatsikaritra fihetsehana sady afaka misarja finday. Aza taraiky hatramin'ny fa 10 jona ihany io manatona haingana ireo Telma Shop akaiky anao sy ireo mpanjara akaiky anao. Fans de sport, savourez vos sports préférés sur les chaînes Canal Plus Sport, comme les matchs de la Copa América, les finales NBA, la F1 et les Jeux Olympiques 2024. Alors, qu'attendez-vous? Du 30 mai au 7 juillet, l'abonnement Canal Plus avec la Formule Access pendant un mois est à seulement 50 000 ariards. En plus, l'installation est offerte. Taverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasanao hatrany anaraka araka ny efa nampita teo dia mahakasika ny fanadinana mpanjakana BEPC no anomboantsika ity tapany faharoa ity. 7 taona ny zandriny indrindra ary 27 taona ny zokony indrindra tamin'ireo mpiadina ho an'ny fanadinana mpanjakana BEPC tao amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity andro voalohany ity. Niakatra ho 7 isanjato ny tahapavitriana ary 2 isanjato maherikely ny tany tsy fahatongavana. Azo lazaina fa nilama amin'ny akapobe ny fizotry ny fanadinana hoy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena any antoerana. Andrinirina Randriamiarisoa, Kolo Antsirabe. Raha afaripadidy mpampianarana eto Vakinakaratra manokana ho an'ny andro voalohany amin'ny fanombohan'ny fanadinam-mpanjakana BEPC dia nahitana mpiadina miisa 770 sy 2 alina izay tonga niatrika ny fanadinana. Niakatra ho 7 isanjato ny tahapavitriana ireo mpiadina ary 2 isanjato maherikely ny tany tsy fahatongavana. Azo lazaina fa nilamina amin'ny akapobean'ny fizotry ny fanadinana hoy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena aty atoerana. 7 taona ny zandriny indrindra ary 27 taona ny zokony indrindra voafonjy izy io raha ny fanadihadiny. Raha hoanina tamin'ny taondasa kosa dia nitombo nisan'ireo mpiadina teto Vakinakaratra tamin'ity fanadinam-mpanjakana BEPC ho an'ny taona 2024 ity ary ny aina kosa ny isan'ireo mpiadina manana fahasembanana raha ny fanazavana trano. Raha hoarina tamin'ny taona zany statistika nisy fiakarana satria karana eo amin'ny 7,7 eo zany kandidatsika zany hoe tahapisondrotana aotra 5,7 isanjato zany hoarina tamin'ny 2023. Ny tsara moa manamarika fa ny tao Vakinakaratra dia misy ny ireo manana fahasembanana miadina ihany koa amin'ny akapobeny ao amin'ny CG Mazoarivo misy ny jamba miadina anankiroa, misy ny mananolana ara-pahenona misy 10 miadina amin'ny CG Vohitra ary mananolana ara-batana fahasembana ara-batana reo misy 4 dia misy koa moa zany amin'izay voresaka zay misy ireo voafonja miadina ihany koa amin'ny CG Somalaza 7 nisa. Tsy dia nisy fiakarana loatra ny manana fahasembanana fa otra ny hena raha ny tena betsaka amin'ny akapobe. Ny taranja malagasy sy ny taranja SVT no natrehan'ireo mpiadina tamin'ity andro voalohany ity. Samy nanana ny fomba nandraisany azy avokoa izy ireo tao anatin'ny fiatrehana izany. Azo dia izy aloha momba ny famadihany dia izy moa zany eo nianarana tany am-pianarana dia azo nazo efina atao ihany le izy. Ny atahorako izao mety SVT dia fizika zay ihany le définition
za ihany ambany atahorako dia ilay amin'ilay fizika formule eo ihany moramora eto any amin'ny vovolohany tamy moramora daholo fa teo amin'ny hevitra ny sarosarotra kely dia efa natao tany am-pianarana foana atonotony ny andro izy tsy hoe sarotra be ilay izy fa mora famoronan-dahatsoratra no manahirahira manana tokonaina ho afaka dia mirary soantsika paka BBC rehetra zany dia manana fanantenana fa ho afaka daholy araka izany dia azo lazaina fa nilamina amin'ny ankapobeny fizotro fanomboany fanadina-mpanjakana BBC ho an'ny andro voalohany teto amin'ny faritry Vakinakaratra ary afaka roa herinandro ao aorian'ny fahavitany fanadinana no vinaniana ivoaka ny valiny vokatra raha nanambarany talepatra ny fanabeazam-pirenena aty atoerana. Officiellement moa zany ny fitsarana manomboka amin'ny alakamisy 4 ezahana izy io vita alohan'ny alatsinainy fitsarana rehetrarehetra dia manomboka mampiditra azy anaty solosaina tsika zany any amin'ny alatsinainy hariva na talata maraina tafavoakantsika farafatarana zany sabotsy aorianan'izay ny vokam-panadinana na lahady roa herinandro aorianantsika zao zany dia tokony tafavoaka ny vokatra rehetrarehetra. Iverenantsika eo ny makasika ny BBC any amin'ny faritra hafa fa vola mahery ny 750 sy 500 tapitrisa ariary no vatsian'ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle ireo mpanao asa tanana amanjatony ao anatin'ilay tetikasa chaîne d'or écologique tetikasa izay natao hanomezana fampiofanana ireo mpiasa manodidina ny famokarana charbon écologique. Mpanao asa tanana manodidina ny 700 sy 700 isa eo anivon'ny Fédération des chambres de métier et de l'artisanat de Madagascar no hisitraka fampiofanana arak'asa momba ny famokarana arina fandrehatra écologique na ny charbon écologique ao anatin'ilay tetikasa chaîne d'or écologique. Tetikasa izay vatsian'ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle vola tanjona amin'izany amahana ny olana tsy fananan'asa eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana no ny fandripahana ala avy amin'ny arina fandrehatra mahazatra raha ny fanazavana. Ny tetikasa INP ny fédération izay azo tamin'ny famatsimbolan'ny INP dia ny fandonana ny arina écologique izay matomboka hatramin'ny fanamboarana ny machine anodinana an'izay arina izay hatramin'ny fanaparitana anazy amin'ny tsena eto Madagasikara. Ny tanjona voalohany indrindra moa dia fiarovana ny tontolo iainana mazava ho azy satria raha tsika malala hoe eo ny fanapahana hazo amin'ny fampiasana charbon satria isika eto Madagasikara dia anisany manjifa sy mampiasa bebe kokoa ny foyer rehetraretra eto Madagasikara mahakasika izay arina izay dia ny tanjona nefany dia mba hisiny izay hoe fanenana ny fanapahana an'izay hazo izay ary mba hampiasana kosa ireo matière première ireo akora izay azo ahodina amin'ireo matière première végétale izay azo ahodina tsara rehefa manana be be isika afahana mamadika an'izay arina écologique izay. Zava-dehibe ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanomezana fampiofanana ny mpiasa. Izany no antony mahatonga ny FMFP mamatsy vola ho an'ireo izay manana tetikasa mari-potitra tahaka izao raha ny nambaran'ny télé général ny FMFP. Ny sary ho fantatra aloha momba ny FMFP dia fikambanana izay tsy miankina amin'ny fanjakana. Tiana tenena amin'izay le atao hoe sélection na projet ohatran'ny tony moa zany dia mangarara tanteraka. Matoa zany namena ny vola ataoko amin'ny teny français le izy 559 millions 300 000 ariary ny fédération ny chambre des métiers de l'artisanat de Madagascar atao moa zany dia satria projet izay hitanay hoe izahay irery satria misy mpiara-milantoka maromaro ihany koa izay manome ny heviny ao anatiny io dia hitanay fa tena zavatra tsara ho an'ny firenena malagasy ary indrindrindrindra ho an'ireo satria olona 700 sy 700 no atao hoe voakasika zany amin'ny tetikasa ity moa zany dia hitanay fa tsara le izy dia zay natonga anay nanampy an'zareo. Manodidina ny 700 lavitrisa ariary hatreto no vola no vatsian'ny FMFP teo amin'izay fanomezana fampiofanana ny mpiasa malagasy tao anatin'izay 5 taona nijoroany izay. Ny FMFP sy ny Fédération des chambres de métier de l'artisanat de Madagascar izay nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fampiofanana momba ny fanomboarana arina écologique teny amin'ny commune na Fianarivou androany. Disanjara tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 20 Jona 2024 ireo vahoaka nankasitraka ny fitrandrahana Fasimainty kasain'ny orinasa base toliara atao ao amin'ny fokontany Ranobe commune TNC district ny toliara faharoa mangataka ihany koa izy ireo mba hampandehanana ity orinasa ity Bonhomme Élysée Toliara.
olona miisa 4 mivondrona ao anaty fikambanana 5 no tonga nisolitena ireo vahoaka eny fotony nampiseho ny fahavononany amin'ny fanohanana ny orinasa Bazotoliara tamin'ny alalany filaharana ny andro ny 9 jiona lasa teo. Hitanay fa nivelomako andiaka eny fa tsy hita ary fitaova ampiasa iaby efa lafo ka izay tena anohananay orinasa Bazotoliara io mba hidaay fitaova mba hanampy anay fitaova san-karazany daka harata fa hay tsy misakana an'io fa mila asa fombantsona hatao eto Toliara ka mangataka aminareo fitondram-panjakana zahay nareo foto ambony any mahefa mba rosonareo io asa ay fa mijaly le tanora sy vahoaka eto Toliara amin'ny fisianasa ananiky izao ka mba alefasinareo haingana lahy fa maromaro tao zay nampijano azy zay fa zahay mandeha 100% zay sokafa ny orinasa io. Ity orinasa Bazotoliara ity no everindreo vahoaka maro sahirana ara-pivelomana fa ampitombo ny fampanananasa eto Toliara. Efa nanaovana fanadiadiana lalina fa tsy misy atahorana amin'ny fahasalamana ny fitrandrana ataony orinasa Bazotoliara. Nareo vahoaky ny Toliara ka mety vereveren'olo fa olo mamerivery atsika hoe baza mahafaty io mavandy tsy hataondrosikinanga atsika. Zaho ndre tsy nandeha amin'ny Tananarivo zao any andeha andraha tia Toamasina no tsy nandeha Fort Dauphin tsy hitako tolony Kilemainao no tsy nireko olo ny matimaty hoe beloha aty Kilemaina tsy misy io fa vandy avao ka tsika vahoaky ny Toliara tsy mety ho rebereben'olo fa angatahanay avao lay président bazy io mba hivoa fa mijaly zahay vahoaka ny Toliara eto. Efa manomboka mazava amin'ny olona amin'izao fotoana izao ireo tombotsoa ho an'ny toe-karena eto Toliara satria vola antapitrisany dolara maro ampihodinana ny orinasa isan-taona dia hitobaka eto an-Toliara avokoa ka ampiroborobo ny fihariana ataon'ireo mpandraharaha eto an-toerana toy ny mpikarakara sakafo, ny hotely mpandray vahiny, ny mpampanofa fiara, ny mpivarotra simenitra, ny mpamboly sy mpiompy ary ireo mpanjona. Araka izany tsy ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa ihany no hahazo tombony na ireo mpisitraka ny asa sosialy sy ny fanjakana fa na ireo mpandraharaha isan-tsokajiny dia hahazo tombony ihany koa raha ny fanazavana hatrany. Tena sahirana zahay tanora, zahay manana diplôma fa matetika zahay tsy hanasa. Ty tombotsoa laha mivoa Bazotoliara maro zahay tanora hahazo asa satria maro ty domaine amindrozy ao afaka mandray anay tanora surtout zay ho an'ny diplômé misy avao koa ho an'izay tanora tsy de hoe mana diplôma fa ondrabaka maro ty asa amindrozy ao sady opportunité zay sady mampivoatry tanàna orinasa io laha mivoa amintsika etoa. Ny antenainay zahay tsy jaly fa hisakafo satria misy ty asa atao. Zahay zany mila orinasa amin'ny fiainanay fa tsy hoe handay posy avao ty orinasanay handay kalesa. Vonina andray ny fisokafany orinasa Bazotoliara ny vahoaka eto Toliara ary manantena fa hitondra fampandrosoana goavana ato amin'ny faritra Atsimandrefana ity kompania lehibe hitandraka fasy mainty ao Ranobe ity. Fa anandratra avo ny kanto sy ny mozika malagasy manerana izao tontolo izao no tanjon'ny Big Sound Studio izay niorina eritaona lasa izay amin'izao fotoana mpanakanto vao nisondrotra miisa 4 no volavolain'ny Big Sound Studio taorin'ireo fifantenana manerana ny nosy tanjona ny ahafahan'ireto farany manome lanja ny kanto malagasy sy manandratra ny kolotsaina amin'ny faritra ny aviany avy ny hira no totsain'izy ireo izay nampifantarina androany. Tamin'ireo talenta maherin'ny 7 voarainy teo anivon'ny Big Sound Studio tanora miisa 4 vao misandratra amin'ny resaka mozika no namaly ny fepetra rehetra amin'ny kanto izay volavolain'izy ireo ankehitriny. Ireto farany izay manana talenta miavaka na feo na gadona mitondra avy ny kolotsaina isam-paritra. Izy io zany tena marina par coïncidence ohatrany hoe samby amin'ny tanàna naviany zalalany tsy zay marobe ty toa zaho Indikatarina Josimena Makony nanao jury teto tena tsy fananina hoe jereny amizay rehefa misy lanitra misy isaka ny faritra meribery izy fa tsy fananina le izy zay kosa nampajara ny fianakavina moa zany samy manana ny talentana avy amin'ny faritra aviany. Zareo zany zay mihitsy mbola tsy nikitiako amin'ny zavatra nataony zareo fa za mino fa samy manana ny hirany tsirairay zalahany dia andeha hiheno amin'izay zay io hoe izany tia avoaka dia izany avoaka tsisy hidirany BMG mihitsy resaka hoe na rythme na ny famoronan-kira ny manampy ny azo ataony zareo fa tsisy problème zay zao ohatrany zany reka mieritrereto ataoko amin'ilay tokony nampaletiny ana
sao dia mba hampamety ny zareo koa hitondrasako any zareo zay ngamba ny hitako satria aleo miara-miasa amin'olona maro ihany mampamoramora ny tanjaka zany zay re aminay hoe akanga maro tsy voakina zay. Tao anatin'ny herintaonany orenany Big Sound Studio tanjona trany ampiakatra ny kanto malagasy manerana izao tontolo izao izy samy mampiavaka azy ireo ny firosoana amin'ny tontolony matianina amin'ny fanatontosana mozika izay tsy mionona amin'ny gadokira iray. Nisany monsieur Sébastien Léon izay producteur international misehatra ao Asia manana expérience amin'ny loatra ny telopolo taona miara-miasa tamin'ireo artiste lehibe indrindra ao Asia ary manana ny traikefa rehetra. Dia nisy koa ny monsieur Lovali izay art directeur izany hoe izy no manoro ny lalana angambany ao an'ireo artiste mba ahazoany zareo manana le carrière internationale resaka jiabany. Raha tsy zanakely hoe inona ny vinavina ny Big Sound Studio amin'izao dia ny hoe amoaka hira aloha voalohany androany ranay voalohany mivoaka. Manana ihany koa zahay ny entaenta hanao création na événement izay ho azy tsy hoe dia mazava ho azy misy ny fiarahana-miasa amin'ny artiste rehetrarehetra. Ny artiste fa Big Sound Studio hitanareo aty anatin'le boky izay nozaraina ny voalohany moa zany dia monsieur Benji izay sady fondateur no artiste lehibe eto Madagasikara rehefa misehatra anatin'ny mozika na antriny mandeha mahery. Nampahafatana androany ireo talenta vaovao izay volavolainy eo anivon'ny Big Sound Studio izy ireo izay saika avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Tsy aivina misa efatra ireo nanona ny Big Sound Studio isany amin'izany mpanakado Big MG mpanatotosa teratany vahiny misa roa ary Mika Danish. Iverenantsika ny mahakasika ny fanadinana mpanjakana BEPC dia ny zotra tanatin'ny filaminana ny andro voalohany tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny faritra Boeny. Misa iray alina mahery ny mpiadina ary 7 taona ny zandriny indrindra raha toka 7-10 taona ny lehibe indrindra tamin'izy ireo. Anjarobery Kolomajanga. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana BEPC tato anatin'ny faritra Boeny. Taranja malagasy no nanomboana izany ny maraina teo izay nanomboka tamin'ny 7 ora ka hatramin'ny 1 ora atoandro. 7 taona ny zandriny indrindra raha toa ka 7-10 taona kosa no zokiny indrindra ho an'ny teto Boeny. 10407 ny mpiadina izay mitsinjara amina ifitoerana 470. Manarakaraka zany ihany koa mahakasika ny fandaminana tsy nisy ny atao hoe incident amin'ny centre rehetrarehetra vao maraina izahay efa nahazo ny communication intact daholo ny sobika ny fitaovana tonga ara-potoana. Ny manaraka zany ihany koa fantatra fa nisan'ny mahalinany maro vao manomboka izy ity dia efa mipetraka ny fanontaniana oviana mivoaka. Ny correction ngamba 4 jours maximum ninaovantsika niny dia rehefa aveo miditra amin'ny transcription des notes maharitra 4 andro eo koa le izy. Donc zany afaka 7 andro na 10 andro tsy mampandainga mivoaka ny résultatsika rehetra ato anatin'ny drainina Boeny. Ka ny amaranana ny fitenenana dia mirary soa ho andreo ankizy izay mpanala fanadinana mba samy ho afaka soamantsara. Amin'ny alarobia 7 ny volana Jolay amin'ny 10 ora no mifarana amin'ny taranja fizika chimie ny an'ny Sokajy B raha toa ka ny alakamisy 4 ny volana Jolay amin'ny 10 ora maraina amin'ny taranja anglais na allemand na espagnol kosa no mifarana ny an'ireo mpiadina misafidy ny Sokajy A tamin'ity fanadinana BEPC 4 sy 20 ity. Amin'ny maresaka avy any ivelany mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka fihodinana voalohany any La France nandresy tamin'ny salanisa 13 faingora isanjato ny Rassemblement National na ny RN izay tariny Marine Le Pen sy Jordan Bardella raha toka 20 isanjato ny an'ny candidat
mpanjakana na ireo miaraka amin'ny Emmanuel Macron fandraisana izay nandiso fanantenana ny filoha frantsay raha toka efa tsy nahataitra ireo mpifidy frantsay ny fandraisana noho ny fandraisan-dahatra ireo maro anisa amin'ny politika entin'ireo mpanohitra na izany mbola isy ny fihodinana faharoa amin'ity fifidianana ity ka raha ampitso ny fametrahana taratasy filatsahako-vidiana ao amin'izany. Ny fihodinana faharoa no anamafisan'ireo vahoaka frantsay ny safidiny ho amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay. Izay ndray tompo klasy tompo-bavy no masakazona tolotra tamin'ity anio ity isaorana fenenao nanjohitra amin'ny farany raha ampitso ny tenako sy ny ekipa ny fampahalalam-baovao dia mbola manome fotoana anao eto indray mandra-pionary. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.